Miaraba tompoko. Miaraba sady mankasitraka antsika menakavy indray. Tsy mafoy ny fiarahana ary ny fahalinanareo rehetra manaraka an'izao fandaran'izao dia hanomezany amin'ny voninahitra n'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany marary anao ahita soatrany ao anatin'ny fiarahana aminay. Nandritry ny enemantsika ny tsineo anaty dia betsaka ny fanontaniana manitikitika any an-tsaina tao amin'ny zavatra nyresantsika farany zany tamin'ny fandarana teo aloha. Lasa mipotra ao an-tsaintsika daholo ty teny ara-baiboliny amin'ny hoe zay miasa mendrika hindrana, zay mitory ny filazany tsara, mahazo fivelomana amin'ny filazany tsara. Fantatra hoe misy an'ireny andalan-tsoratra masiny ireny. Hoazavaintsika amin'ny fotoana. Fa eto aloha tsika anazava ny andalan-tsoratra masina izay vakitsika farany ako. Tamin'ny fandarana teo aloha teo zany dia namaky ny tenin'ny apôstôly Paoly. Izay nanaporifontsika hoe olona nin'ny Torah ny apôstôly Paoly ka ity fanompoana ao amin'ny tontolo kristianina ity amin'ny maha-apôstôly azy dia tsy voambolana fiteny any amin'ny fanompoana toraika izany apôstôly zany. Araky ny lalàna zany. Any amin'ny lalàna ao amin'ny fanompom-pivavahana tsy misy tsy misy fanonana, tsy misy teny hoe apôstôly, tsy misy teny hoe pasteur, tsy misy teny hoe diakona, tsy misy teny hoe episkopô na mpanapaka ny sinagoga na mpitandrina, tsisy teny hoe évangéliste. Tsisy an'izany teny zany any amin'ny lalàna na any amin'ny Torah na any amin'ny Nevima na any amin'ny mpaminany, tsisy an'izany. Noho izany izao fanompona tao ao anatin'ny fanompona apôstôlika, fanompona araky ny fivavahana mazava, fivavahana fahasoavana, fivavahana kristianina, fivavahana mesirima zao zany, dia tsy mahazo mikitikitika ny zava-masina ny mpanapaka ny sinagoga ny apôstôly zany. Zay rehetrarehetra mitantana miady misy tire ny eglizy dia tsy mahazo mikitikitika zava-masina satria tsy fanaterana zava-masina ny sinagoga, ny eglizy, ny eklézia, non. Ka raha mba maka voambolana any amin'ny lalàna zany ny apôstôliny Jesosy avy any Nazareta hoe zay kosa rangamba miasa misahirana amin'ny fivavahana, zay tsy manana asa fa dia ny manompa anareo amin'ity maha-apôstôly, maha-mpampianatra, maha-pasteur, maha-episkopô ty ny ataonay dia inona ary ny tokony hiveloman'ireo? Ny apôstôly Paoly mahay lalàna izy, mahay Torah izy, tsindriko tsara. Dia inona ny nalainy? Maninona ny tsy ohatran'ilay voambolana lain'ny pasteur amin'izao vanim-potoana izao ary nalainy, satria ny pasteur, ny episkopô, ny évangéliste, ny kohenina amin'izao, ny bisopy amin'izao na ny révérend amin'izao na ny évêque amin'izao reny moa zany teny anaty baiboly daholo reny fa tenenina amin'ny teny anglisy ilay izy, teny anglisy ilay izy dia ohatran'ny hafahafa be amintsika le maheno an'ilay hoe bishop, fa teny évêque alaina amin'ny teny frantsay zany fa mot biblika daholo zany reny fa zagaga amin'izany tsika. Dia reny zany tsy mahazo mikitikitika zava-masina ka raha te mba hivelona zany anana fivelomana amin'ny fivavahana zany reny olony reny hoe ahoana kosa ary dia izy fe tsy nakanina izy ange olombelona. Za aloha voalohany indrindra za ako miteny safidy tompoko ny manompo an'Andriamanitra, safidy no mitondra fivavahana. Ka aza avily anaraka ny fomba avijerinao ny baiboly, fa rehefa tsy tatinao le fahamarinanao amin'ilay baiboly hoe tsy misy administrateur na fiangonana zany ka kapafolo-karenan'olona satria zava-masina zany, ka raha zay no nanangananao ny fiangonana io na zay no natonga nanao pasteur dia zany teny amintsika mahatahora le naharin'ny lanitra sy ny tany dia aleo miala amin'ny asana pasteur, aleo akatona io fiangonana io, fa fiangonana tsy hitondra olona any an-danitra ange zany io fiangonana io zay apetrako tsara. Dia aleo sasana madio ny tanana, dia aleo mijanona pin-tsotra dia mitady asa, dia miasa isam-bolana dia mandray FISDP, dia tonga any an-danitra tsy misy ran'olombelona tsy mamitaka dia mangay ainy dia vola. Toy izay hoe ohatran'ity no asa tsotsotra
miteny adiny ray sasany amin'ny andro sabata na miteny adiny ray sasany amin'ny andro alahady dia mitondra 8 million mody, mitondra 10 million mody. Dia aleo mifikitra amin'ity ihany na dia voapirofo ara-baiboly ary hoe tsy misy olo napanapaka ao amin'ny eklezia ao anatin'ny baiboly na ray ary ka mandray ampahafolo-karenan'olona. Dia resy lahatra amin'izany tsika rehetrarehetra fa matin'le sitranay sy le hoe mitady tany malemy andrenam-pangady dia aleo mifetsofetsolona eo ihany. Ka iny adiditsika zay mipetraka eo amin'ny toeran'le mpamitaka iny. Fa za miantso atsika n'ilay mpinotsotra aza terina any amin'ny sinagogy zany ny zava-masina atsika. Matony apôstôly Paoly zany naka ny Deutéronomia toko fa 4:20 iny le vakitsika farany. Rehefa miteny fivelomany mpitondra fivavahana aty amin'ny fahasoavana izy. Dia ny Deutéronomia toko fa 25:4 ny moana alainy na ny voambolana nalainy tany amin'ny lalàna. Fa tsy malaky atroadisiny Neviim na ny mpaminany. Sy ny Leviticus toko fa 7:20 na ny Deutéronomia toko fa 12 andininy fahaenina, fahadimy sy ny fahaenina. Na ny Numéri toko fa 9:20. Samy matsy miresaka lalàna daholo hoe aloavy ny ampahafolo-karena. Ka ny vakitsika voalohany angamba dia ny Deutéronomia toko fa 12 satria efa niresahako tamin'ny fandarana teo aloha izy io. Ozy aho hoe tamin'ny fandarana teo aloha hoe mahasamihafa ny le tempolo sy lay eglizy na le sinagogue. Dia andao angamba le Deutéronomia toko fa 12 no adalatsoratra masina vakitsika voalohany amin'ity fandarana manaraka ity indray zany. Dia azonareo tsara eo zany le différence na nuance na ny mahasamihafa n'ilay fiangonana sy lay antsoina hoe tempolo zany Deutéronomia toko fa 12 tsika zany dia andininy fahadimy sy ny fahaenina. Dahoary. Fa ny tany izay hofidiany Jehova Andriamanitra reo. Raha tsy tian'le olona mahay teny Hebreo indray zany zay teny hoe tany hofidiany Jehova Andriamanitra reo zay le izy dia avadiko kely zany le teny. Fa ny tany izay hofidiany Adonai Elohim manareo amin'ny firenenareo rehetra asiny ny anarany sy honenany no hohatoninareo sy aleanareo. Ary ihany no hitondranareo ny fanatitra doranareo sy ny fanatitrareo hafa latsa-drà sy ny fahafolo-karenanareo sy ny fanatitra asandratra ny tananareo sy ny fanalamboadinareo sy ny fanatitsitraponareo ary ny voalohateraky ny ombonareo sy ny ondry hamanosinareo. Any no hinananareo sy ny ankonanareo anaty any Jehova Andriamanitra ary ifalinareo amin'izay rehetra hary ny tananareo izay efa nitahiny Jehova Andriamanitra ho anao. Na raha tsy tian'le olona le mahay teny Hebreo aho zany satria hoe ny teny Hebreo tsy misy J, ny Andriamanitra izy mpino angano dia hoe avy amin'ny farimamy le teny hoe Andriamanitra hoe Andrinamanitra ka raha tsy tiany zareo zany fa zany aveko tsara fa diso zany fa ny tsy fahaizan'ny olona amin'ny tantaran'Israely na ny le atsoiko hoe ny ampira sumérien mahatonga ny olona miteniteny foana zany hoe Andriamanitra avy amin'ny farimamy hoe Andrinamanitra. Zany azavaitsika mananonareo faharetana iarahana eto fa ho azavaitsika tsara fa tsy hoe zany kapasité any fiangonana rehefa biblika makao amin'ny tokantrano zany tsy andeha tsy alàna ny dikany hoe Andrinamanitra ao amin'ny farimamy. Dia azavainy zany fa aza mataotrinareo fa mba ampahafantarina an'zareo zany hoe mba ohatrany mba nay baiboly ihany ny teny ity dia aloha zany aloha vakina zany aloha le izy tsisy J amin'ny teny Hebreo ony dia aloha zany avakitsika zany aloha hoe any izay nitahiny Adonai Elohim manao dia any no hinanana ho azy any ivalinao. Zay zany le Deutéronomia toko fa 12 andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito zany novakiko teo. Na ninona raha io teny io nalain'ny apôstôly Paoly rehefa anapirofo izy hoe mila mivelona amin'ny fivavahana tompoko ny mpitondra fivavahana kristianina na mpitondra fivavahana mesirima na mpitondra fivavahana nazarenianina. Mila mivelona amin'ny fivavahana dia naninona raha io teny io nalainy hoe eto mialoavy ny ampahafolo-karenanareo hoentinary. Naninona raha io nalainy fa maninona no maka ny Deutéronomia toko fa 5:20 izy hanohanana hoe mila mivelona afaka mivelona amin'ny fivavahana ny mpitondra fivavahana kristianina ohatra na ny mesirima na ny nazarenianina zay teny anatsika azy.
Sotra aloha teboko voalohany. Hitanareo tsara ny fandidin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany zany. Raha mino Tora ianao. Ny tany vidiny avo indrindra hitoera sy hipetraha. De tsy ny tanànanao rehetra eo amin'ny tanin'ny Israely, fa aiza? Any amin'ny tany tokana. Zava-doza zany de zao. Eto Madagasikara fotsiny, na ny fivavahana kristianina, na ny fivavahana hebraika, na ny fivavahana judaisme, de samy manana ny tany voafidy ho azy. De zava-doza zany hoe fivavahana inona zany hoe teo amin'ny tanin'ny Israely araky ny Tora, araky ny didiny men'le naharin'ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny Mosesy na Moizy. De raha ihany io tanàna io ka tsisy azonao hitondrana ny fanatitrao rehetra, ny taninao rehetra. Ianao zany raha nitahin'ny avo indrindra ka mitondra fanatitra fanalam-boady, de tsy any am'izay tianao hitondrana. Mitondra mpahafolo-karena de tsy any am-piangonana. Ka misy olona manana fiangonana be dia be, de androany hoentiny eo Ankadikely le mpahafolo-karena, amin'ny herin'ny androany hoentiny eo Nosy Avaratra, amin'ny herin'ny androany hoentiny eo Ambomanga, amin'ny tapabolana androany hoentiny eo Ambomanoro. Zareo olona nisy an'izany. Raha ihany ny toerana fanaterana ny fanatitra teo amin'ny Israely, satria zava-masina io tsindrika any. Ray. Tsy miresaka an'le altara atao isa-tanàna. Tsy raisy olona hitendray ahoana hoe misy altara isa-tanàna. Mbola hafa koa reny. Fa miresaka an'le tempolo, satria le rafitra ao anatin'le tempolo mihitsy nentina any amin'ny sinagoga nge io zava-doza io e. De ianao mahita am'izao vanim-potoana zao hoe misy olona milaza ny tena no jiosy zany am'izao vanim-potoana zao na hebreo, de le fitafy nentina tao amin'ny tempolo tany amin'ny testamenta taloha, araky ny fandidin'ny Mose, araky ny takin'ny Tora, no entina any amin'ny sinagoga. No! Tsy fanao zany. Ary raha miteny ianao fa masina io sinagoga io ary ny rafitry ny tempolo no entinao, de maninona zany am'izao vanim-potoana zao no misy tany voafidy be dia be zany. De samy manangana tempoly, samy mananga fitoerana masina Etosy, Afaravohatra, Ambohimanarina, Andravoahangy, Ambatondrazaka, Tamatave, Ankarana, tseko, lasa misy toerana masina be dia be zany. Nefa ny fandidin'ny avo indrindra tamin'ny alalan'ny lalàn'ny Mosesy de tsotra. Any amin'ny tany anankiray io ary tokana matany io reo olona. Tsy adalan'ilay tandapa Etopiana, izay mpivavaka marina amin'Andriamanitry ny Israely, ny rehefa nivavaka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko vavalo, de miainga any Etopia izy ho any Jerosalema. Tsy adalan'ny olona mpivavaka matahotra an'Andriamanitra no manao an'izany, satria fantany tsy azo kopiena, tsy azo alay tahaka. Izany tempolo masiny avo indrindra zany. Ka hoe rehefa rava ny any Israely de andao ataoko eto Madagasikara io, andeha ataoko Ankarana, andeha ataoko Ankadikely, andeha ataoko Andravoahangy, andeha ataoko Ambomanoro, andeha ataoko any am'izay fitoerana masina rehetra. Non, tsy fanao zany. Raha ihany io. Teboka ray zay. Teboka faharoa de tsindriko tsara tompoko. Fa fampianaram-diso ny filazany ny pasteranao, ny apôstolinanao, ny koaninanao, fa tsy azo hoanina tompoko ny fanatitra. Ampahafolo-karena. Fa mazava ny andidin'ny Tora eo amin'ny andininy fahafito. Fa rehefa tonga any amin'ny tany zay vidin'ny avo indrindra hitoeran'ny anarany ianao, mezaka tsy miteny an'le Jehova zany aloha mba tsy hakarary sofina an'le le mahiteny hebreo satria hoe tsisy jio ny alfabeta hebreo, de zay makarary sofina an zareo, de miezaka tsy miteny Jehova fotsiny fa haitsika tsara manazava an'izany baiboly hoe azo teneniny zany. Ao fa miteny an'izany le pasteranao hoe tsy azo hoanina ny ampahafolo-karena fa voaozina amin'ny ozonareo satria raha hoaninao tsinona le ampahafolo-karena de maina be izy, tsy izy mety hatra ny ampahafolo-karenanao ivelomana, ka izy manana asy. Somera miasa nge i pasteranao sy koaninanao sy apôstolinao io raha va tsy mandony ampahafolo-karenanao ianao, de lava zay ianao hoe tsy azo hoanina eo ampahafolo-karena io fa voaozina ianao, diso zany. De torony miatoko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito, miantso anao sy miankonanao ary mantra eo amin'ny taninao, hiara-hinana ny ampahafolo-karenanao any amin'ny tany zay ny vidiny le naharin'ny lanitra sy ny tany ampitoeran'ny anarany, ary tsy ndriko fa tsy ny fiangonanao io, tsy ny sinagoganao io. Fenona fotsiny zany le fepetra, raha ampahafolo-karena ny resahana. Dia
azonao hoanina tsara ny ampahafolo-karena. Apetrako tsara zay. Le sinagoga zany raha nanaraka ny fandarana teo aloha ianao, de le sinagoga isa-tanàna misy sy ota, satria sinagoga tsy tena hoe sinagoga masina, tsy zany. Fiangonana jiosy rehetra io hoy ny Mesia teo anoloan'ny Pilato. Isa-tanàna afaka asina sinagoga, afaka asina eglizy, afaka asina fiangonana. Rehefa nandroso-biara ny fiangonana kristianina taty aoriana ka tsy nisy eklezia trano ivavahana, de tao an-tranona pino tsotra, de afaka niforonina ny eglizy. Natsony ny baiboly hoe église de maison. Biblique zany, ara-tsoratra masiny zany. Fa ny tempolo ny tokana amatany, tsy azo foronina isa-tanàna io ny tempolo. Ka tsy fiteny hoe Ambonitsimbona toerana avo, Ambohijanahary toerana avo, Ankaratra toerana avo, Ambomanga toerana avo. De manangana trano be ivavahana ianao de hoe lasa tempolo masina io. Re olona, diso zany, raha iny toerana fidininy avo indrindra itoeran'ny anarany tsy azo kopieny zany, fa raha mamaky ny Tora ianao de toram-bato raha vao mikopy any zany. Ajanony zany fitenenana hoe ho any amin'ny tempolon'ny Jehova, na ho any amin'ny tempolon'ny Adona, na ho any amin'ny sinagoga ny Elohim, rehefa tonga ny andro sabata na tonga ny andro lahady. Ajanony fa tsy fiteny zany. De mba antaniko ny pasteur anao mila ny ampahafolo-karena anao, aterina any amin'ny sinagoga, tsy fanao araky ny fahasoavana io. Ny hoe zany teny miteny hoe tsy azo hoany zany ny ampahafolo-karena. Fa rehefa petra ho any fenona kosa, de afaka hoaninao tsara ny ampahafolo-karena anao. Zaho mitondra fiangonana anao de aloha mainy eo zay pasteur ambizina amin'ny fivavahana rehetra, ka mety hatramin'ny ampahafolo-karenan'olona sy ny fanatitra fanalam-boady ny olona rehetrarehetra io. Mazava ny tenenin'ny Tora, aiza ianao no manatra fanatitra fanalam-boady, aiza? Eny ambony pilipitra fiangonana? Non, andao anaraka ny marina. Numéro toko 7-20. Efa anteneniko tamin'ny fandarana teo aloha zay hoe zako azavaina. Inona ny prinsipa n'Andriamanitra na ny prinsipa ny lenarin'ny lanitra sy ny tany? Na tonga ny lenarin'ny lanitra sy ny tany nanome an'io na nandidy ny anomezana an'io ampahafolo-karena na ny dimmadimma io, ka hoentina ny ampiangonana amin'izao vanim-potoana izao, de ozy izy ny olona mahay baiboly loatra, manana ny fanany avo indrindra tafahoatra, efa mideborde zany le fanany avo indrindra ao anatiny tafahoatra. Hoe io no iveloman'ilay mpitondra fivavahana, io no iveloman'ilay mpanapaka ny sinagoga, zay tsy ndriko tsara fa tsy mpisorona io. Tsy olo masina mila masinina amin'ny alalan'ny fivavahana Tora ika io, fa miady mistrena mitatana n'ilay fiangonana fotsiny. Inona ny lalatsaina tao anatin'ny avo indrindra zany? Raha namoaka lalàna momba ny ampahafolo-karena izy. Zao ny lalatsaina tao anatin'ny avo indrindra, zay tenenin'ny Tora na tenenin'ny lalàna. Hoe ny lalàna ny ampahafolo-karena io de ohatr'izao, zao ny prinsipa n'Andriamanitra. Numéro toko 7-20 ndray zany tsika zao na numéro fanisana. Numéro toko 7-20. Eo amin'ny andininy raika amby roapolo. Numéro toko 7-20 andininy 21. Ozy ny baiboly. Indro ny taranaka Levy efa nomeko ny fahafolo-karena rehetra amin'ny Israely ho fananany noho ny fanompona izay ataony, de ny fanompona ny amin'ny tranolay fionana. Andininy 4-20. Fa ny fahafolo-karena ny zanak'Israely, andininy 4-20, zay da tsy maharaky ianao. Numéro toko 7-20 andininy 24. Fa ny fahafolo-karena ny zanak'Israely izay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehova, na ho an'i Adonay zany, ho an'ny olona tsy mataty an'le J. Fa ny fahafolo-karena ny zanak'Israely izay ateriny ho fanatitra ho an'i Adonay, na ho an'i Yahvé, de efa nomeko ho an'ny taranaka Levy ho fananany. Izany no nolazako taminy hoe tsy manana lova eo amin'ny zanak'Israely izy. Io ampahafolo-karena io zany de nomeny Adonay
nomeny Adona, nomeny ny avo indrindra, nomeny Jehova, nomeny Yahvé, nomeny lay mpahary, nomeny ny avo indrindra ho an'ny taranaka Levy, ho fananany, ho karamany, satria izay mba karama omeny ny avo indrindra azy satria izy manompo ao amin'ny tempoly, ao amin'ny tranolay fiaonana, manompo ao izy. De io ny fananany io ny karamany. Ny ampahafolo-karena zany de averiko tsara fa sandam-pisoronana, sandam-panompona ao amin'ny tranolay fiaonana. Araka ny fampianarana Messia, araka ny fampianarana kristianina, araka ny fampianarana nazarenianina, araka ny fampianaran'ny testamenta vaovao, araka ny hitanao amin'ny tantara mbola misy any tranolay fiaonana io vi am'izao. Ianao tsy afaka mamaly aho tsy misy an'le tranolay fiainana tsony any Jerosalema am'izao vanim-potoana zao, any amin'ny tanànan'i Davida ho an'izay tsy mataty an'le jia, tsy misy an'lay tranolay tsony am'izao de andao foronany a Madagasikara io de atao eny Ambomanga na atao eny Ankarana na Ankaratra na tsy fantatra. Aizany misy an'izany? Re satria tsisy an'lay tranolay fiainana tsony any Israely, tsy azo atao zany. Ka rehefa tsy misy an'lay tranolay fiainana tsony zao, de afaka mipetraka eo amin'ny toeran'lay Levita ve zany ny pasteranao na ny apôstolinao na ny leader spirituel anao, de hoe nomena ny Levita ny ampahafolo-karena taloha, satria sanda ny fanompony ao anatin'le tranolay fiainana reny. Ary raha tsisy le tranolay fiainana de omena an'le pasteur le iza no miteny an'izany. Ary apetrako tsara fa tsy misy fampianarana na faminaniana no miteny hoe rehefa tsy misy Levita manompo amin'ny tranolay fiainana de le mpanapaka ny sinagoga, manapaka ao anatin'ny fiangonana no mipetraka ao amin'ny toerana io. Tsisy an'izany, tsisy an'izany. Matoa zany Andriamanitra nanafoana an'le tranolay fiainana, matoa zany lay naharinlanitra sy ny tany nanafoana an'lay tempoly, de mazava ho azy fa le fanompona le culte ao anatin'lay tempoly, ao anatin'le tranolay fiainana mihitsy aloha ny foana. Tsy misy aloha, ary tsy misy fanidimbiasa an'izany. Ka hoe rehefa tsy nisy tempoly tsony de andaotsika le sinagoga nataotsika tempoly dia zay rehetrarehetra natao tany amin'ny tempoly no ataotsika ao anatin'le sinagoga io ko no mipetraka eo amin'ny toeran'le Levita zao de le pasteur, le koyenne, le diakona tsy fantatro aby. Sandam-panompoana ny ampahafolo-karena, sandam-pisoronana ny ampahafolo-karena. Tamin'ny testamenta taloha zany ny zanak'Israely tsy afaka manatinatina an'lay tempoly na le tranolay fiainana, fa ny taranaka Levy ihany no afaka manatikatony eo. De ozy ny zanak'Israely hoe araka ny fandidin'ny avo indrindra ity ampahafolo-karena ity re olona ny karamanareo satria izay tsy afaka manatona an'lay tempoly hanao fisoronana le teneniko, fa nareo no manao intermédiaire, mpanalalana anay amin'Andriamanitra naharinlanitra sy ny tany de tia mikaramanareo. Zay nge ny dikan'le ampahafolo-karena. Any amin'ny Malakia izy any boky Nevima Malakia de hoe asina hanina nge le tranony avo indrindra. Ka ny inona ny hanina apetraka ao amin'ny sinagoga am'izao vanim-potoana zao? Inona ny hanina ny avo indrindra apetraka ao anatin'ny eklezia am'izao vanim-potoana zao? Fisoronana inona no ataon'ny pasteur anao am'izao vanim-potoana zao ao amin'ny tempoly? Aiza le tempoly aiza? Efa teneniko tany amin'ny fandarana rehetra teny aloha tany fa tsy azo anaovana fisoronana ao amin'ny eklezia na ao amin'ny fiangonana, nefa le ampahafolo-karena sandana vidiny le fisoronana ataon'lay mpisorona. Zay le teneniko aminao hoe io zavatra ozy ao anatin'io samy ahefarany amina ozona na any amin'ny famaizany avo indrindra, io fanaovanovana fahatany ny zavatra masina arak'izay titsiko, fa masamahafa anao voafetaka sy ny mpitondra fivavahana mamitaka anao fotsiny de izy aloha ety ambonin'ny tany miakatrakatra ny kipony, mandeha 4x4 izy mandeha any Afrika any, misy olona mividy roplanina mihitsy nefa mpitondra fivavahana amin'ny alalan'ny ampahafolo-karena ny mpinao. Zay fotsiny masamihafa anareo zany hoe le mpitondra fivavahana mamitaka anao mahazo tombony kokoa satria au moins izy ety ambonin'ny tany efa mba nitaingina roplanina sy 4x4, fa ianao tsy avelany fa say mamelona azy sy ny ankohonany noho ny tsy fahafantarana ny soratra masina na ny teniny avo indrindra.
ko dia zay ndray ngamba aloha no anajonona antsika ny androany de toy izy atsika no hoe iza le mipetraka amin'ny toeran'le mpisorona de mbola misy bokon'le Leviticus toko fa 7 mbola tsy voavakytsika teo zany dia vakitsika mifandarana manaraka izay fa dia amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy mbo avy Nazareta alohan'ny fiangonana na amin'ny anaran'ny Mesia Yeshua zay tsony ny olona rehetra azy eo mirary ny fahasoavany avy indrindra ako iraraka ao amin'ny tokantranontsika tsiraray avy mitombo amin'ny fitahipana rehetra manaraka andray bitsika miona ito amin'ity fahitalavitra ity ihany raha soa tompoko